Angebet Elma, des actualités uniques, dynamiques et renversantes dans le journal TV. Venez découvrir notre boutique des marques Antanmen. La boutique des marques Loltranao ny fampalalam-baovao. INA, plus raffiné que jamais. ITA, huilerie industrielle de Tamata, hisatramo telo sy roa arivo. Loltranao ny fampalalam-baovao. Nanamafy ny talian'ny kabinitra ny filohan'ny anteny miram-pirenena androany fa tsy misy mpiambina ny filohan'ny anteny miram-pirenena na iray azy ireo olona maty voatifitra nandritra ny fanafiana ny tranga teny Andohany Mandroseza ny talata lasa teo. Namafisiny ihany koa fa tsy misy na iray amin'izy ireo no miasa eny anivon'ny anteny miram-pirenena na ihany koa mpiambana eo anivon'ny kabinitra ny filohan'ny anteny miera Razanamasoa Christine. Miariary tanteraka ankehitriny fa tsy manona ny farafahakeliny amin'ny fanadiadiana mialohan'ny fanapahana na ny famoahana ny didiny HCC. Manaprofo izay ny didim-pitsarana navokany omaly tamin'ny fankatoavana ny Rambelo Arsoa Flavia Marie Gérard osolo ny solombavambahoaka ny Faratsio Rasolonjatovo Honoré nodimandry ny 10 Novambra lasa teo. Ny olona nankatoavana io izay efa nodimandry ny taona 2020. Manameloko ny fisamborana ireo mpitarika sendika eto amin'ny firenena amin'izao fotoana ny SSM na ny Solidarité Syndicale de Madagascar raha ny fanambarana izay nataon'izy ireo androany. Tsy azo ekena ho izy ireo ny fanaovana raha-matahotra sy ny fanampenam-bava ireo mpitarika sendika izay mandalina ny tany demokratika. Mampanelo lakolosy ny mpisehatra eo amin'ny fizahantany manoloana ny toetra ara-politika misy eto amin'ny firenena ankehitriny. Tandidin-doza indray ny sehatra misy azy ireo izay tsy mbola tafarina tao anatin'izay 5 taona izay ho ny filompanorona ny Association Chauffeur Accompagnateur Touristique. Miantso ireo mpisehatra politika ifampidinika tatabatra boribory isorohana ny krizy araka izany izy ireo. Any ivelany tsy totosa indray ny fampiantona ny ady sy ny fifanakalozana amin'ny famitsorana ireo takalonaina eo amin'ny Israely sy Hamas. Mitono izany ny fifampiresahana manoloana ny fitakiana ireo fianakaviany ireo natao takalonaina ny amin'ny amitsorana ny havan'izy ireo. Mitoy ihany koa ankila ny fanafihan'ny Israely na nisy aza ny fifampiresahana ny amin'ny ampiantona izany mba ahafahana mamotsitra ireo takalonaina. Ny antsipirindreo avy hatrany ary. Faltafahoana aminao indray tompokilasy tompokobavy ny tenako amin'ny tsy aliny alakamisy fa 13 ny volana novambra taona 2020 ity manaritra ny arahaba ary asanam-panajany ianao anjony fampalalam-baovao anomboantsika ny fotoana avy hatrany ary dia nanamafy ny talian'ny kabinitra ny filohan'ny anteny miram-pirenena androany fa tsy misy mpiambina na filohan'ny anteny miram-pirenena na iray azy ireo olona maty voatifitra nandritra ny fanafiana ny tranga teny Andohany Mandroseza ny talata lasa teo. Namafisiny ihany koa fa tsy misy na iray amin'izy ireo no miasa eny anivon'ny anteny miram-pirenena na ihany koa mpikambana eo anivon'ny kabinitra ny filohan'ny anteny miera Razanamasoa Christine. Fanajadiana ny tolakandro teo nanao fanambarana ny teo anivon'ny kabinitra ny filohan'ny anteny miram-pirenena Razanamasoa Christine niaraka tamin'ny tale misana ny fiarovana eo anivon'ity andrim-panjakana ny Tsimbazaza ity. Nambaran'izy ireo nandritra izany fa tsy mpiasa eo anivon'ity andrim-panjakana ity ireo olona izay voatifitra ka namony anteny Andohany Mandroseza ny talata lasa teo. Ary tsy misy na iray tamin'izy ireo ihany koa no mpiambana manokana ny filohan'ny anteny miram-pirenena Razanamasoa Christine. Dison'izy ireo ihany koa ny filazana fa mpikambana ao anatin'ny kabinitra ny filohan'ny anteny miram-pirenena i Roberto Carlos izay isan'ireo nambony ainy nandritra iny fotoana iny. Ireo olona efatra izay voatifitra ka maty nandritra n'iny raharaha iny dia tsy misy mpiambana ny filohan'ny anteny miram-pirenena na iray azy ary sady tsy olombelona miasa eto amin'ny fitaliavan'ny fiarovana ny lapa eto Tsimbazaza. Faharoa, tsy mpikambana velively ao anatin'ny kabineta ny filohan'ny anteny miram-pirenena i Roberto Carlos izay anisan'ireo voatifitra ihany koa tamin'iny raharaha iny. Marihana fa ny fanendrena izay ho mpikambana eto anivon'ny kabineta eto amin'ny lapan'ny Tsimbazaza dia tsy maintsy atao amin'ny alalan'ny arrêté mazava
na izy ho permanent na izy non permanent na izy ho bénévole koa azo mariana tsara fa tsy mpikambana ao anivon'ny kabinetra ny filohana teny mera-pirenena io olona io. Eto zany de manamafy ny tenanay a fa diso daholo ny vaovao ahely na io amin'ny tambazotra serasera eny fa na ireo antso maro samihafa zay mety efa ty aminay. Roa andro aty aoriany ny fanafina teny Andohany Mandro Seziny mbola mitana anisan'ny mpanara-baovao hatrany ny zava-misy inona ny marina no ambadika ireny raharaha ireny. Nanamafy ny teo anivon'ny zandarmeriam-pirenena androany fa mitoy ny fanadidina makasika ity tranga teny Andohany Mandro Sezay ity. Ireto farany izay nilaza fa tsy mbola afaka milaza ny ninona izy ireo momba ity raharaha ity fa mbola ao anaty ny fanadihadiana tanteraka. Andrasana ny valin'ny fanadihadiana makasika ny raharaha iny izay mbola mitana ny sain'ny malagasy maro amin'izao fotoana fa lafim-baovao hafa dia miariary tanteraka ankehitriny ny fa tsy manao na ny farafahakeliny amin'ny fanadihadiana mialohan'ny fanapahana na ny famoahana didiny HCC. Manam-pirofo izay ny didim-pitsarana navokany omaly tamin'ny fankatoavana ny Rambelo Arsoa Flavien Marie Gérard osolon'ny ny solombavambahoaka ny Faratsio Rasolonjatovo Honoré nodimandry ny 10 Novambra lasa teo io olona nankatoavin'io izay efa nodimandry ihany koa ny taona 20 Yves Richard. Nanaitra ny maro indray ny didim-pitsarana navoaka ny fitsarana avo momba lalam-pandrenana omaly tamin'ny fankatoavana ny anaran'ny Rambelo Arsoa Flavien Marie Gérard ho solon'ny solombavambahoaka ny Faratsio Rasolonjatovo Honoré di Papasolo nodimandry ny 10 Novambra lasa teo. Ity olona nankatoaviny fitsarana avo momba lalam-pandrenana ity izay efa nodimandry ny volana Oktobra 2022 ihany koa ny fianakaviany. Miariary manoloana izao ny mpanara-baovao fa tsy misy fanadihadiana sy maro hafa ataon'ny fitsarana avo momba lalam-pandrenana. Manoloan'ireo antota taratasy na lafin-javatra maro, andrasana fanapahana na ny famohan'izy ireo didy. Izao rehetra izao no mampametra-panontaniana maro amin'ny fomba fiasan'ny fitsarana avo momba lalam-pandrenana. Ity androm-panjakana ity izay miapanga ny anteny mera-pirenena ho tsy namakafaka. Ny olona narosin'izy ireo isolo-toerana ny solombavambahoaka nodimandry raharaha ity hatrany. Na izany na tsy izany, tompon'antoka feno amin'ny zava-misy sy ny savorovoro eto amin'ny firenena amin'izao fotoana ny fitsarana avo momba lalam-pandrenana. Isan'ny teboka iray tsy azo ialany ny fankatoavany ny firotsahako-vidian'ireo kandida roa izay tsy mizaka intsony ny zoam-pirenena malagasy nandritra ny fividianana amboletra ny 9 Novambra lasa teo taorian'ny fangatahana araka naimpon'ny zoam-pirenena Frantsay. Eo ihany koa ny famoahana ny didy sy ny fanapahana samihafa izay nahitana taratra ny fitany lany ty androm-panjakana ity tamin'ny kandida larana fahatelo raha nitsikatra tamin'ireo tranga maro nandritra ny zotra-pividianana. Miariary tanteraka izao fa sarotra ny ametraka fahatokisana amin'ity androm-panjakana ity izay manana 7 andro aorian'ny vokatra vonjomaika amoahana ny vokatra ofisialy ho an'ity fividianana amboletra ny 9 Novambra ity. Ny voka-pividianana vonjomaika izay andrasana manomboka raha mpitso fa 4 Novambra ho ny teo anivon'ny voamera-pirenena mahaleo tena misahana ny fividianana faranytio. Tsy miova ny tanjon'ny tolon'ny vondrony kandida ary tsy marina ny filazana fa niala tao amin'ny vondrona ny kandida Baraina Auguste raha ny fanambarany androany. Ny fampisaraham-bazana sy ny fanitsakitsana ny voalazan'ny lalàna no ataon'ny fitondram-panjakana ankehitriny manoloana ny fivondronan'ny maro anisa hiady amin'izany tsy fanaran-dalàna izany. Henri Florent no mitatry ny antsipriny izay. Tsy miova ny tanjon'ny tolona ataon'ny vondron'ny kandida raha ny nambaran'ny Baraina Auguste androany ary mitoy hatrany izany tolona izany amin'ny endriny hafa indray. Namafisiny ihany koa fa tsy miala ao anatin'ny vondron'ny kandida izy ary nandiso ireo vaovao izahana ahely ankehitriny. Manoloana ny resaka be mandeha amin'ny tambazotra serasera dia za dia manamafy etoana fa za dia mbola agnatin'ny collectif des candidats ary sy miova ny zavatra tanjonay collectif des candidats dia mbola mitohy ny tolony ihany ny fomba ny endriky fotsiny angamba mety miova kely sady miampy indray ny zavatra takiny zao satria zahay dia ho anay dia sady tsy misy io élection io dia fa misy zavan'le zavatra efatra nangatana ito voalohany dia miampy an'iny indray izy amin'izao ankehitriny ka aza dia makiva amin'izany anareo le mpitolony rehetrarehetra fa tsika dia mbola mitohy sy ny daty ny élection 16 ny ampiovan'ny zavatra na ny proclamation na résultat tsy miova io tsy mitohy ihany zany ny tolona atao
ary sy niezaka atao hoe ampiakarina ny taux de participation sy mampova zavatra zany satria efa lasa lalipaka ity crise ity sy candidat sony sy collectif de candidat sony mitarika anazy fa lasa tolom-bahoaka izy zao zay ny tena mariny satria tafiditra ao daholo ny zavatra rehetrarehetra maro moa ny fampiadiana am'izao maro ny fampiadiany le sambo agnatin'ny collectif fa za de mbola anatin'ny collectif ara-dalàna sara ary ny collectif sy mbola niova ny collectif ary ho lava ity tombony ity ho lava io crise io satria sisy légitimité le tonga eo de le problème de mbola vao maika mbola tena me maro nanambeloka ny fisamborana sy ny fanaovana atsonjay atao amin'ny roptarika syndicat ihany koa ty mpikambana onivony vorony candidat ity tsy azo akina ho ity farany ny fanaovana didijadona amin'ny roptarika syndicat izay miady ho an'ny fahamarinana fa mitaky ny famotsorana ny professeur Samy Grégoire Ravelonarivo ny adopte fikambanana izay ivondrona ny zanaky ny faritany Toamasina avy ao amin'ny faritra Antsinanana sy Analanjorofo ary Aloatra Mangoro monina ao Toamasina mitaky ny anajanonana ny fanenjehana azy ihany koa izy ireo manoloana ny zava-misy amin'izao fotoana izao mandritra ny fanambarana nataony androany tsy tokony afangaro hoy ny adopte ny tolo ny syndicat sy ny politika politicienne fanampanazavana izay mpikambana ato amin'ny fikambanana zanaky ny faritany Toamasina na adopte izay monina eto Toamasina avy amin'ny distrika 12 ao anatin'ny faritra telo dia ny faritra Antsinanana, ny faritra Aloatra Mangoro ary ny faritra Analanjorofo izay ahitana ireo tangalamena, ireo vavanjaka, ireo ray aman-dreny sy ireo vato nasondrotry ny tany sy ny tanora sy ny sisa dia miray feo ary mahatsiaro tona raha na eno sy mahafantatra ny zavatra mahazo ny zanakay dia andeha matoa professeur Ravelonarivo Samy Grégoire izay isan'ny manampahaizana ikuizana maha-elita malagasy azy izay nanandratra avo ny voninahitry Madagasikara tamin'ny nazahoany ny tompon-daka eran-tany amin'ny algèbre mathématique sady mpampianatra mpikaroka ao amin'ny université n'Antananarivo no sady filohan'ny syndicat mpampianatra ao amin'ny université zany midi zay fa tsy zahay avy atao amin'ny faritany Toamasina ihany no mahatsiaro latsa boninahitra sy afabaraka manoloana amin'ny fitazomana azy sy ny fampiakarana azy ny fitsarana noho ny raha mety ny ampangana azy fa isika zanaky ny faritany enina mihitsy satria olona andrandraitsika malagasy rehetra ndre matoa professeur Samy amin'ny fampianarana ireo zanakitsika malagasy mandrato fahaizana any Ankatso na eny amin'ny anjeny manontoro sy amin'ireo université hafa ampianarana tao anatin'ny taona vitsivitsy koa dia natsikaritra izahay fa na dia mara ireo elita malagasy ty amin'ny faritany Toamasina dia misy ny olana maro samihafa zay sedrain'ireo zay manana andraikitra eto amin'ny firenena ka mampieritreritra lalina mahakasika an'izany fifandrifinjavatra ve sa zavatra hafa koa no io raharaha mahakasika ny professeur Samy io izahay rehetra dia mitaky ny voalohany indrindra ampitsarana ny faninjehana ny zanakay atao anaty faritany Toamasina izay sady tabia sy reharehanay sy reharehan'ny Madagasikara amohana avy hatrany zay koa takinay zany ny famohana avy hatrany ny professeur Samy eo ihany koa ny fitakinay tsy ampifandraisana ny raharaha fitakina sindikaly sy ny raharaha politika politicienne fa tsy mahasoa ny firenena zany rehetra zany dia mba hisoroana ny fisaraham-bazana amin'ny samy malagasy manantena fiara-miasa aminareo tompon'andraikitra voakasika zao raha izao izahay ary ka ny teny dia atsipy ny tady atsipy ny tagnatrokony omby fa ny teny kosa atsipy ny ampony malala misaotra indrindra tompo
nanao fanambazana manoloana ny fifidianana natao Amboletra tamin'ny 1 Novambra teo ireo solitena nivondra ny kandida folo ao Toliara androany nambaran'izy ireo fa tsy vita natao Amboletra iny fifidianana iny fa mbola feno alatra sy osika ihany koa ny fanatotsana izany ka tsy ho azo ekena mihitsy fanampanazavana fanambarana izahay solitenan'ireo kandida folo aty Toliara dia manamafy voalohany tsy manan-kery aminay iny fifidianana feno hosoko tsy nanjaisany akamaroan'ny malagasy anjara iny. Faharoa, manao mahavelo bevata ny vahoaka ny faritra atsimo anjefana izay tsy nankato iny fifidianana feno tsy fanarahan-dalàna iny. Fahatelo, natao Amboletra ny fikarakarana sy ny fampiakarana ny taux de participation tamin'iny fifidianana iny amin'ny alalany zao fomba manaraka izao. Fanambazana vola ny olona handeha hifidy tamin'ny tapany hariva iny. Fividianana ny safidim-bahoaka. Fividianana ny délégué ny sasany hanovana ny voka-pifidianana. Misy ny tsy fitovizana eo amin'ny isam-bato tao amin'ny urna sy ny sonia ao amin'ny lisy mpifidianana fa tsy volany ny doublon. Akory ny hagagan'ny mpifidy sasany fa efa vita sonia mialoha ny tanjify ny anarany eo amin'ny lisy mpifidianana. Eo ihany koa ny fampiasana ny bulletin précoce zay sandaina vola. Misy ny fangalana sary ny vato efa kose dia ankana vola any amin'ny tompon'anjaikitra. Nampiasaina daholo ny tompon'anjaikitra rehetra ara-panjakana. Izany no zava-nisy teto Toliara. Tsy azo enkena izany mitohy ny tolony. Raha-rampianana izay trano dia manameloka ny fisamborana ireo mpitarika sendika eto amin'ny firenena amin'izao fotoana. Ny SSM na ny Solidarité Syndicale de Madagascar raha ny fanambarana izay nataon'izy ireo androany. Tsy azo ekena ho izy ireo ny fanaovana raha-matahora sy ny fanampainam-bava ireo mpitarika sendika izay mandalina ny tany demokratika. Fanazavana. Tsy azo ekena ny fanendrihana ara-politika sy ny fanaovana antsojay ireo mpitarika sendikaly izay maneho hevitra manoloana ny toetra raha-pirenena amin'izao fotoana. Hoy ny SSM na ny Solidarité Syndicale de Madagascar androany, mialohan'izy ireo ihany koa ny fanaovana raha-matahora sy ny trindry atao amin'ireo mpitarika sendikaly. Ireto farany izay nanamafy fa tsy hita taratra ny fahalalahana maneho hevitra sy ny demokrasia eto Madagasikara. Ny sendika tompoko dia tsy fahavalon'ny fanjakana. Ny hevitra mety tsy hitovy satria izahay manana fitakiana ary ny zavatra tediavin'ny sendika dia ny ilamina ny fiainan'ny mpiasa ary ny resaka fanenjehana ara-politika dia iveriko hoe tsy tokony atao amina sendikalista. Eto aho zany dia miantso ny ao amin'ny fitsarana satria moa matetika ary tatoato zay dia misy foana ny mpitarika sendika zay toriny ny fanjakana dia miakatra aty amin'ny fitsarana foana fa tokony jerevantsika hoe inona daholo ny convention internationale ny ratifie zao fanjakana malagasy zao. Raha mbola tany demokratika marina isika eto Madagasikara dia tokony azakan'izay hoe fahalalahana ara-sendikaly zay. Taratry ny fanitsakitsahana ny fahalalahana maneho hevitra ny fisamborana ny filohan'ny CSS sy ny mpitarika ny randrana sendikaly ho hiatrany izy ireo. Mahakasika n'ilay fanaterana taratasy zay natao hoe liberté d'expression, zay no eritreretina hanavotana ny firenena hanatitra n'ilay taratasy hangataka mba hijerena ny tombotsoa ambonin'ny firenena. Tsy nandray, tsy nanery izy, tsy nandray ny état-major. Rehefa tsy nandray dia niverina ry zareo. Tsy hitako ny heloko any amin'izany. Zony zany amin'ny mahafirenena demokratika ny Madagasikara. Ary izy tsy nanery hoe antsy mahisy raisinareo ty. Rehefa tsy nandray ny teny dia niverina ry zareo. Dia inona zany ny olana amin'izay? Fanasoketana tiana atao na fanimbana endrika tiana atao le izy aminay. Ka aoka re tompoko atsahatra ny zavatra ohatran'izany fa tsy mendrika ny olona mitondra ambony ny voninahim-pirenena.
nanamafy akilany ny sekretera jeneraly ny CCS Sampanatananarivo fa tsy mitombona velively ny fiampangana amin'ny mpitarika sindika. Ny zavatra misoratra ao anatin'ilay taratasy misokatra naterina tany amin'ny tafika na tonga n'izao fiahiahina zao dia hoe miantso ny tafika mba handray ny andraikiny miaraka amin'ireo zanaky ny firenena rehetra, ny olobe, ny intellectuel moa tsy tadidiko ny filaza azy amin'ny teny gasy teo a, ny sinisisa ny avaram-pianarana sy ny sisa sy ny sisa. Izay zany no misoratra ao anatin'ilay taratasy misokatra. Ka dia gaga zany izahay mpampianatra mpikaroka sy mpikaroka mpampianatra amin'ny fandikana n'ilay hoe andraikitra ny angaviana ny tafika mba ho raisiny lasa hoe fanontohinana ny fiandrianam-pirenena sy hoe fanongana-panjakana sy ny hoe fikomiana. Miarararaka izany fa hiaran-tsindry sy ny fanaparam-pahefana avokoa ny rehetra izay manohitoina ny fitondram-panjakana ankehitriny. Eo anatrehan'izany naneho firaisan-kina sy tonga nanotrana ny foloan'ny CCS sy ny mpitarika ny randrana sindikaly teny amin'ny lapan'ny fitsarana nosy ny firaisan-kina ny sindikaly ny tapany hariva teo. Isana natevin-daharana tamin'izany ihany koa ireo solotena mpianatra avy eny anivon'ny Université Antananarivo. Manambahiny ny fampalalambavao amin'ity alina ity dia Ralbert Jerso, secrétaire général ny SSM na ny Solidarité syndicale de Madagascar. Miarabanao tonga eto amin'ny plateau Nikolo fanontaniako voalohany avy hatrany dia hoe taorian'ny zava-misy teto amin'ny firenena dia nampanatsoana teny anivon'ny gendarmerie misahana ny sampana Adeliko Abevava ny filohan'ny CCS sampana Antananarivo sy ny mpitarika ny randrana syndikaly mampampiambana eo anivon'izay hoe atao hoe syndicaliste anao zay manakambara makasika an'izay ianao. Miaraba Ilaria, miaraba ihany koa ny mpanaraka ny Kolo TV dia raha izay fantaniana izay hoe fa maninona moa no voantso eny anivon'ny sampana fikarohana Adeliko Abevava ny mpitarika ny syndicat CCS sy ny secrétaire général ny randrana syndikaly. Io moa zany dia antony ara-syndikaly fa no sarotsaromana ao anatin'ny hoe fanohitohinana ny fiandrianam-pirenena dia nampanatsonaina ireo mpitarika syndicat anankiroa ireo. Fa antony ara-syndikaly no tena mahatonga an'izay hoe fampiatson'izay voalohany indrindra aloha dia ny hoe ny mpitarika ny CCS dia manao fitokonana tao anatina volana maromaro zay satria tsy voalohan'ny fanjakana ny vola ambony apanga. Tokony anefana ny vacation andreo mpampianatra vacataire ny anivon'ny anjerimanontolo eny. Ny mpitarika ny randrana syndikaly secrétaire général Barsona Rakotomanga koa zany dia ny raha nahita fa tena be mpanaraka indrindra moa zany zahay mpiasa na misehatra tsy miankina na misehatra ny fanjakana dia be mpanaraka makasika amin'izany faneho-kevitra amin'ny fiarovana ny zo syndikaly zany zay efa voaporofo moa teo amin'ny sehatra iraisam-pirenena hoe nazahoan'ny premier prix tamin'izay resaka ny défense ny droit ny de l'homme zay tamin'ny 2020 ireo zany no antonantiny mahatonga ny ireo mpitarika syndicat reo antsona eny anivon'ny brigade eny afiadanana. Manahoana Adeliko Abevava, sampana Adeliko Abevava mihitsy no mampiantso ireo mpitarika syndikaly reto ahoana no azo ambara ao anatin'izay inona nisy Adeliko Abevava arak'izay ve no nataon'ireto mpitarika syndikaly reto sa hoe manahoana? Eo indrindra no mampametra-panontaniana maro hoe inona moa ny Adeliko Abevava nataon'ny mpitarika syndicat anankiray. Resaka raha ny fijery an'izy dia ny hoe resaka faneho-kevitra. Ny syndicat azadino fa andraikitra ny syndicat ny miantso amin'ny antsoina hoe dinika ara-tsosialy na ny dialogue social. Ny rahantsika nahita ary ny rahantsika nyaina fa mandanga izy ola miteny hoe milamina be ny firenena eto Madagasikara indrindra teo alohan'ireny fifidianan'ireny. Iverinay aho adidy ny miantso ny hervelona rehetra eto amin'ny firenena hoe ndao hitady vahaolana ho an'ny firenena fa mankarary ny fo mahita an'izany hoe malagasy maratra ery ny malagasy mifanandriny ery raha tsy resaka afa-tsy reny zavatra antranga teny ampasapi tony teny andavamamby reny tandondomondoza ny firenena dia iverinay fa adidy tsy maintsy ataon'ny olo-pirenena tsiraray avy ny hervelona eto amin'ny firenena ny miantso hoe andao ifampidinika raiso ny andraikitra inona ny tokony atao manoloana zany olana eto amin'ny firenena zany dia zay no antony raha hoe ny zavatra hita ao anatin'ilay taratasy fampiantsoana zany. Hoana zany andikanareo anivon'ireny hoe mpitarika syndikaly ny fanapa-kevitra sy ny zava-misy ankehitriny makasika ireo hoe mpitarika syndikaly voatazona eny anivon'ny gendarmerie zay. Raha ny fandraisanay azy zany dia ireny no atao hoe fanaovana ara-matahora sy fanaovana antsojay
ny mpitarika syndicat satria maninona ny antony a fantatra le antony eo ambadika eo dia ny hoe ny fanjakana nefa tsy mahavita intsony ny adidiny tsy mahavaly intsony a ny zo tokony hosotrahan'ireny mpiasa isan-karazany ireny a dia ny mpitarika no anaovana antsojay omeko ohatra ianao a ohatra fotsiny hoe izay anivon'ny fahasalamana ange zao dia mbola manana trosa any amin'ny fanjakana tsy efain'ny fanjakana zany hoe raha ny lalàna manan-kery ny jerena dia tokony mbola andovola 7 tapitrisa ariary isaky ny mpiasa amin'ny fahasalamana ny ministera amin'ny fahasalamana tamin'ny fanaovana fanagiazana na ny réquisition tamin'ny covid tamin'ny 2020 reny dia rehefa mitaky an'izany ve zay dia itedavana antonantony indray hoe manohitohina amin'ny fiandehanam-pirenena indray a rety mpiasa amin'ny fahasalamana reto sy ny sisa fa iverinay hoe reny raha matahora sy reny antsojairena tsy tokony isy eto amin'ny firenena intsony a raha tena mipetraka ao anatin'le hoe firenena tandalanina ny état de droit i Madagasikara. Amarana antsika azy Ralbetra apatsahivo kely fa i Madagasikara dia anisan'ny nanoso ny fifanarahana resam-pirenena maromaro indrindra amin'ny hoe fahalalana ny teny sy ny maro isan-karazany nakatoa avintsika izany manambara ny syndicat maromaro sy ny zava-misy ireo mpisehatra rehetra eto amin'ny firenena fa voahitsakitsaka ireo fifanekena ny soniavin'i Madagasikara ireo ianareo ve nisy fepetra noraisina manoloana zava-misy ankehitriny sa hoe inona no fanapakevitrinareo zany manoloana hoe ara-dalàna sa hoe ara-drariny ny fangatahana ireo mpitarika syndicat namanareo. Eo indrindra ny isan'ny olana goavana eto Madagasikara tamin'ny tsy fanajany Madagasikara andreo fifanarahana resam-pirenena izay efa nisoniavin'ireo. Raha andray ohatra fotsiny zao misy ny convention 151 sy ny 154 izay nisoniavina tamin'ny 12 Jona 2024 hatramin'ny andro any dia tsy misy fampiaran'ireo fifanarahana resam-pirenena ireo ary anisany antony mahatonga Madagasikara ataoko hoe mijaly amin'ny fifandraisana resam-pirenena amin'ny resaka famatsiana ara-bola ny antony tsapan'ny firenena ny ao anatin'ny organisation internationale du travail zany fa mbola maro ny fifanarahana resam-pirenena tsy ajay Madagasikara dia anisan'izany io zavatra hita iainana ankehitriny hoe mpitarika syndicat dia amoronana antonantony dia alefa eny amin'ny brigade de recherche dia alefa any amin'ny tribonaly dia omena sazy rehefa avy eo tsy voavoalohany ange io teo anivon'ny maro mpitarika syndicat zany efa tratra ny aina an'izao zavatra zao nanaovana antsojay ohatra zao foana dia hoena hoe inona ataonareo syndicat mazava ho azy fa misy ny fivoriana aloha izay ataon'ny syndicat amin'izao fotoana izao mandeha io raha iteny hoe isan'andro efa mihoatra ny indroa isan'andro zay no mivory mahakasika ny hoe ina daholo ny tokony atao dia anisan'izay tokony atao zay ny hanatonanay ny rafitra iraisam-pirenena zany hoe mahakasika ny asa sy ny fiarovana amin'izao syndicat satria ny fifanarahana iraisam-pirenena larina fa 7/20 dia miaro an'izany atao hoe liberté sy ny protection ny leader syndicaux zany io anefa ny tena tsy ajay Madagasikara voalohany indrindra dia tsy maintsy anatony zany zay ny solotena ny BIT eto Madagasikara sy ireo ataoko hoe corps diplomatique tsy haiko loatra mandika azy amin'ny teny malagasy fa ny anisan'ny olana sy ny fandikan-dalàna ataon'ny fanjakana mantsy eto Madagasikara dia le hoe tsy raisindry zareo tsy considérendry zareo zany ireo fifanarahana iraisam-pirenena izay nisoniavintsika taty aorindrina rehetrarehetra ny antony tsy fantatray hoe inona fa ilay ordonnance tany amin'ny 1960 matetika na tamin'ny 1964 mahakasika ny reny hoe attroupement sy ny sisa reny no heverina mbola manan-kery nefany ao anatin'ny atao hoe hiérarchie na norme juridique na ny firafitra ireo ambaratonga mpahefany lalànareo dia any ambanin'ny fifanarahana iraisam-pirenena ireny ordonnance ireny zany hoe tokony misy fanitsiana zany izy ireny misy fanavaozana hoe manahoana fipetraka ity fampiarana ty diditsy volana moa ny ordonnance raha toka misy fifanarahana iraisam-pirenena anankiray ohatran'izao ny akeny Madagasikara dia zay zany tokony hojerentsika atao anatin'ny fampandehanana ny fiainam-pirenena sy ny fifandraisana eo amin'ny fanjakana sy ny syndicat fa misy fahatarana be ny lalàna ampiarina mihoatra amin'ireo lalàna ny akeny Madagasikara na anatiny zany na iraisam-pirenena.
Isaorana ianao Ralbert Jerso tao anatin'izay fa tsara mariana ao anatin'iny ihany koa fa mbola voatandra eny amin'ny zandarmeriany fiadanana ny filohan'ny SSS sampana Antananarivo sy ny sekretera jenéral ny randrana syndikaly fa ivadika lafim-baovao hafa isika dia hiarany Sindra Matahory ary nampanantsona teny anivon'ny zandary ny Papaneno Lakolosy ao Moratsiazo Sambava amin'izao fotoana ity farany izay niaro sy nanampy ny mponina any an-toetrana mahakasika ny fandravana trano sy ny fakana ankeriny ny tanin'izy ireo. Voantso ary natao fanadiadiana teny amin'ny zandarmarim-pirenena ny filohan'ny fikambanan'ny tanora ty fivoarana Sava ao Moratsiazo Sambava. Io filohan'ny fikambanana io izay isan'ny tsy nanaiky ny fandravana ireo trano fonenan'ny mponina ao an-toerana ary niaro hatramin'ny farany ny fokon'olona izay nalain'ny olo-tokana tamin'ny tanin'izy ireo. Nanao antsoavo mikasika ity tranga ity io filohan'ny fikambanana io amin'ny Papaneno Lakolosy azy. Isan'ny tatitra nataony tao anatin'izany ny filazana ireo fahoriana sy antsonjay ny atra tamin'ireo mponina ao an-toerana. Nanomboka ny 21 Novambra lasa teo raha tsy hivina nisy andian'olona nakan-tsokosoko ny tranon'ireo olona ao an-toerana. Rehefa mandeha miasa ny tompo-trano alain'izy ireo ka avoaka ho velany ny entana rehetra. Rehefa mody ny hariva vao mahatsikaritra fa tsy ao ny entana ary maro tamin'ireo kojakoja ilaina ao an-tokantrano no very. Tokantrano maromaro no niaran'izany ka nahatonga io Papaneno Lakolosy io hanao antsoavo ijerena akaiky ny tena zava-misy marina. Fa niezaka nanohitra ny tsirariny niatra taminy ihany koa ireo mponina sy ireo olona voakasika ary efa maro tamin'izy ireo no nosamborina ireo olona ireo ary nolazaina fa nanimba ilay tambona tsangana. Ankehitriny mitoy ny fanefena ilay toerana ataon'ilay olona milaza ho nahazo ny tany ary mitoy ihany koa ny fandravana ny trano raha ny loharano vaovao azo. Nangataka ny taratasy mahakasika ny fandravana sy ny fanaovana tamboho ny mponina voakasika saingy tsy nahazo izany. Raha ny fanazavana ihany koa mbola miady amin'ny cassation aty Antananarivo ny mikasika io tany ifandirana io. Andrasana araka izany ny mety ho toy ny Tirara ao Moratsiazo Sambava ity. Ny tranga tahaka izao izay maneho miariary fa manirery ary tsy misy mpiaro ny vahoaka. Maneho ihany koa fa izay rehetra mijoro ho an'ny fahamarinana dia voantso anaovana fanadiadiana hiaran'ny Ramatahora avy hatrany. Misy aza ny milaza fa ny volany manjaka ka tsy miasa intsony zany hoe rariny sy hitsiny eto Madagasikara. Iverenantsika rehefa avy eo mahakasika ny fividianana sy ny fampiasam-bola sy ny raharaha politika maro samihafa fa isany vetivety ao anatin'ireto dokam-barotra foy ireto toloha isika. Découvrez de nouvelles sensations. La Fibre Go est chez vous pour 99 000 par mois. Oui, vous avez bien compris, 99 000 seulement. Abonnez-vous vite en Télémashop. Ina dia vita amin'ny soja voafantina mba hampatsiro ireo karazan-tsakafo karakarainao. Ny menaka Ina dia ahitana oméga 3 sy oméga 6 ary ara-pahasalamana no ny otrikaina entin'ny soja. Ina ilay menaka manome tsirony nahandronao isan'andro. Ina, plus raffiné que jamais. Ita, huilerie industrielle de Tamata, misy hatramin'ny 3 sy 4 arivo. Sady sy téléphone miaraka amin'ny Aigle d'Or. Vaovao be collection miavaka sady moderne noforon'ny artiste Matli na ho an'ny ankizy na ho an'ny lehibe. Aigle d'Or manandratra avo ny antsika.
Heal this heart, reopen this mind. I'll find you in my daydreams when you're miles and miles away. Taverna somatsara atao anatin'ny tapany faharoa ny fampahalalam-baovao mamerina ny araba ary manasana ohatrany anjo izany hatramin'ny farany mitazona ny sain'ny mpanara-baovao ankehitriny ninjavany tranga teny andohany Mandro Seza iny aizany lehibe ny zandary hitondra ny vaovao ofisialy momba indra raha iny aizany otiny pampanololalàna ao amin'ny fitsarana ambaratonga voalohany eto Antananarivo ilazany zava-misy sy ny fandehan'ny fanadihadiana matoa andatsoratra. Tsy nahazatra ny malagasy intsony rehefa ny ekipa rajoelina no eo amin'ny fitondrana no mahazo vaovao marina. Milalao serasera tafahoatra loatra ireto mpitondra fanjakana ankehitriny ireto. Efa nisy mihitsy aza fotoana nitenenany maro fa mitondra fanjakana amin'ny alalan'ny Facebook ry rajoelina. Anaty Facebook no andrefesany ny fanapahan-kevitra raisiny. Ny serasera tafahoatra no mamono ny serasera. Ny filalaovana politika amin'ny fitondrana ny tany sy ny fanjakana mihitsy no ilalaovany ireto mpitondra fanjakana ankehitriny ireto ny serasera. Matetika tsy hita ary tsy fantatra intsony ny tena marina. Mitana ny sain'ny mpanara-baovao ny tranganjavatra teny Andohany Mandro Seza iny. Olona nanana ny toerany amin'ny rafitra ambony ao amin'ny fanjakana no isan'ny voatifitra tamin'ny raharaha iny. Aizany lehibe ny zandary hitondra vaovao ofisialy momba iny raharaha iny. Aizany toy ny pampanolalàna ao amin'ny fitsarana ambaratonga voalohany eto Antananarivo ilaza ny zava-misy sy ny fandehan'ny fanadihadiana. Fanao eran-tany zany ankoatra ny firenena mpanao didy-jadona sy tsirefesy mandidy. Tsy zatra milaza ny marina ny fanjakana rajoelina izay ataony rehetra tsy ahalalàna ny tena marina sy ny tena ataony. Izany foana ve no hianatra malagasy miaraka amin'ny rajoelina miteraka ny aya sy ny tsy fampitokisana eo amin'ny mpitondra sy ny vahoaka entina ny tsy filazana io marina io. Ohatra miariary amin'izany ity teny Andohany Mandro Seza ity. Manamarina ny fomba nanomanana ny fifidianana sy nentiny atrika ny fanatanterahana azy izay tsy filazana ny marina izay. Inona ny tena marina momba ny nasionalite an-drajoelina, ny karapanondrony, ny kopinaterahany. Notakonana anaty serasera daholo zany tsy nolazaina ny tena marina. Ampiasana serasera ny isan'ny mpifidy, ny isan'ny birao fanajam-bato tena marina sy ny tena misy. Nampiasana serasera ny isan'ny olona tonga ny fidy. Matsiaro voafitaka ireo nitambazana sy ny vidiana ifidy. Fanakonana ny marina daholo zany rehetra izany. Mamita tena ary mamitaka ny mpiray-tanindrazana amin'ny ekipa rajoelina amin'izay ataony rehetra raha kapoka izany rehetra izany. Hitondra fampandrosoana haingana tokoa ve izany fomba fiasa izany? Tsy avy hatrany no valiny. Ny tantara izay mbola hitoy no hitsara. Ao anatin'izay dia mitohy hatrany ny fampanantenana arabola ataon'ny kandida larina fahatelo tamin'ny fifidianana teo anivon'ny KMF Knoe fanabeazana olom-pirenena. Ny fifidianana no tanterahana ny 14 novambra lasa teo izay fifidianana isan'ny lafo indrindra teto Madagasikara raha ny fanazavana ka angatahana ny anaovana fanadihadiana mikasika ireo vola nampiasaina tamin'ireo. Mitohy hatrany ankehitriny ny fanehoan-kevitra mikasika ny fandaniana sy ny fampiasana vola nataon'ny kandida larana fahatelo ahafana mitazona ny fahefana. Ao ireo milaza fa nofitana ireo olom-pirenena ary araotina ny fahantrana iainany. Nanamafy ihany koa ny KMF Knoe fanabeazana olom-pirenena fa tsy nijanony eo amin'ny fitaka sy ny fanararaotana. Nampanantenaina tsy misy ireo olona ireo entina milaza fa mamim-bahoaka. Nisy hoe ampanaovina any manangana groupe kelikely mianatra an'le dihan'le hira fanevany kandida dia reny nampanantenaina azo ohatran'izao ariary isaky ny any. De tamin'ny répétition générale le izy efa nisy hoe efa tsy lena fampantenaina ny azo de efa nisy nitambositra
de ohatra hoe raha ny tany Morondava zao tonga tokoa ny fotoana anaovana an'ilay zay le izy tsy natao akory fa tsy tao hoe iny zany ny engagena stratégie le izy ny engagena ny olo fotsiny tonga ao eretirety raha eo Morondava ville zao 20 efapolo isaky ny groupe de le olona nandindiha an'le any iny tonga tao le olona tonga tao nefa efa alina le any de samy mandindiha amitenena nefa nitenena hoe anao concours on di de mba mahazo an'le zay tenenay hoe maro zany lay fampiasam-bola atao anatin'le izy de andrasatsika hoe ohatriny marona ny nataon'ny candidat rehefa mamoaka ny anina ny commission zay narafitra ho am'izany. Mbola mitoy atsiaroa amin'izao fotoana io fampanantenana ara-bola io ka antony mahatonga ireo olona hitangorona sy hilahatra manerana ireo QZTGV sy ny toerana misy ireo tompon'andraikitra. Ankoatra ireo efa nahazo vola amin'izany, mbola mitoy ihany koa ny fampanantenana. Vola nge tsy voatery vola fa niazony fa misy hoe zay manana ty tikety de azo tosika famena de azo an'lay vatsitsinjo sy zay mbola ho tonga ary hitatsika fa zay no mahatonga ny tana ambaly ary miteny hoe miandry zay nitatitra ataon'ny commission anaramason'ny volan'ny candidat fa raha reny artiste be da be reny ane mba saovy atao fotsiny kajikajy hoe mba 1 million d'ariary isan'andro fotsiny de ohatriny na mandritra ny 4 andro iny dia andrasatsika vola daholo zany rehetrrehetra zany dia zay ny tenenay hoe raha fifidianana mety ho lafo indrindra kama de ty fifidianana ty zany hoe ny atao hoe lafo indrindra jereva ohatrina ny totaly vola nampiasainy zarao ny isambato azony de hitatsika hoe ohatrinina euro na ohatrina dollar zany ny kon'lay vatoray eto Madagasikara ny firenena malagasy nefa de firenena mahantra. Ankoatra ny fampiasana vola, mampiasa fitaovana sy olo-panjakana ihany koa ny candidat larana fahatelo hoy ny KMF Knoe ka antony mahazava-dehibe ny firosoana amin'ny fanadihadiana mikasika ireo vola nampiasainy ireo. Ireo ihany koa no antony ilazana fa very asina tanteraka ny fifidianana eto Madagasikara noho izy feno tsy fanaran-dalàna sy feno osoka. Fa mihamarefo ny fampiarana ny tanitandalàna ny Madagasikara ankehitriny eo anatrehany ireo endrika tsy fanaran-dalàna itam-pirenena ary indrindra ny fanitsakitsahana ny voalaza ny lalam-panorenana hoy ny filohan'ny HCD2ED teo aloha tandindindoza ny firenentsika raha ny nambarany Henri Florian. Miariary ny fiamorany Madagasikara amin'ny fanarahana ny mahatanitandalàna raha ny zava-misy amin'izao fotoana izao no jerena raha ny fanionkevitry ny filohan'ny HCD2ED na ny Conseil pour la défense de la démocratie et de l'état de droit teo aloha manoloana ny zava-misy ankehitriny mampiana izany fampiarana ny tanitandalàna izany ny nanantanterana ny fifidianana teo anatin'ny amboletra sy ny tsy fanaran-dalàna ka noho zany état de droit zany sarotsarotra amintsika amin'izao fotoana izao dia io zany hitatsika le izy de natao fifidianana natao pavitriana le olona nandray anjara dia hitatsika fa ambany dia ambany amin'izao fotoana izao tsy mbola nisy ohatran'io na dia miezaka aza zareo tompon'andraikitra mampiakatra io tapavitriana io ambonimbony dia mampieritreritra ihany satria raha ohatra ka zany 11 million mahery ny isan'ny mpifidy misoratra anarana dia amin'izao fotoana izao mbola eo amin'ny 2 million mahery kely ny voka-pifidiana dia efa mahazo zany hoe 49%. Hafahafa zany fanisana zany. Ny fanisana manaraka zay koa dia miena andro manalina ny isan'ny vatofotsy. Tokony mijanona le izy fa tsy miena satria vatofotsy tsy fampizarana. Be dia be ny olona mitaky. Omeo ny karamanay, omeo ny tambiny, ny vatony fidinay. Zany rehetra zany dia ahitana fa hafahafa fifidiana satria ny fifidiana tsisy tambiny mihitsiny hoe vatony fidinay dia mila vola zahay tambiny zay tsy tokony misy an'izany mihitsiny rehefa mifidy anao dia mifidy tsisy tambiny zany. Iteraka fikorontany eto amin'ny tany sy ny firenena ny fandikan-dalàna misy amin'ny endriny maro samihafa amin'izao fotoana izao raha ny fanazavany hatrany. Atsika nianatra manimba ty firenentsika ty aza manisy botanana any amin'ny tantsaha fa itsika nianatra indrindra atsika nianatra salatsalana ny salatsalana tamin'izany dia tsy mahana diplôma ambony fa eo antonontonony eo na mahana baka izy na tsy mahana zany matetika ny tonontonony eo zany mamilivily ny zavatra resahana zay ny zavatra manahirana amin'ity tanindrazantsika ty mamilivily an'izay zavatra zay ny lalàna dia tsy tokony hatao dikavilana rehefa tsy azo atao dia tsy azo atao fa tsy hoe azo atao raha toaka zao tsy zay mihitsy ny lalàna dia natao ndretrarehetra io ny ratsy indrindra io raha ohatra atsika tsy manaja lalàna dia
ikorotany eto atsika satria misy olo tsy voafehin-dalàna, misy olo voafehin-dalàna ary za matoky fa ny olo voafehin-dalàna dia maro anisa, ny tsy voafehy dia olona vitsivitsy. Ikorotana reto maro anisa reto a dia asakasaka atsika miandry an'izay. Zay no zavatra resahako makasika an'izay tsy fanaran-dalàna. Misy tsy fanaran-dalàna be dehibe teto amintsika ka tokony averina fanaran-dalàna mitovy aby ndraitrarehetra. Karazana tsindro maro samihafa no mahazo ireo mpitsara amin'izao fotoana mba ho tombotsoa ny mpitondra fanjakana amin'ny endrika fanatokodena ny voalaza ny lalàna ho tombotsoa manokana. Ahina hiteraka vokatra tsy maro araka izany izy ireo raha tsy misy ny fandraisana andraikitra. Mampanela klosy ny mpisehatra eo amin'ny fizahantany malohana ny toetra ara-politika misy eto amin'ny firenena ankehitriny. Tandidin-doza indray ny sehatra misy azy ireo izay tsy mbola tafarina tao anatin'izay 5 taona izay ho ny filoha-mpanokana ny association chauffeur accompagnateur touristique. Miantso ireo mpisehatra politika ifampidinika andatabatra boribory isorohana ny krizy araka izany izy ireo. Olona saina. Sehatra marefo ary tsy afabely isaky ny misy krizy eto amin'ny firenena ny sehatra ny fizahantany. Tsy mbola tafarina hatramin'izao izany vokatry ny krizy ara-pahasalamana. Izao indray mandidona ny krizy politika izay ahina izy ireo amotika indray ity sehatra ity. Miantso ireo hery-velona rehetra voakasika ifampidinika andatabatra boribory isorohan'izany araka izany ireo mpisehatra eo amin'ny fizahantany. Zahay eo amin'ny fandrarana amin'ny fizahantany dia mitaky ny fifampiresahana eo amin'ireo candidat mpifaninana. Raha ohatra ka misy ny sasany miziriziry ao amin'ny fifandiniana sy famahana ny olana izay tadiavin'ny mpizahantany ao amin'ny fahazahoana izay stabilité ara-politika eto amin'ny firenena izay, dia izay ny tena hoe mamono na hoe manao takalonaina mihitsiny ny mpandrara ary ny fandrarana ao amin'ny fizahantany. Ka noho izany dia mampirisika an'zareo mpifaninana ireo zahay tsy hanao tsindrio falavo satria efa resy dia resy tokoa ny sehatra ny fizahantany. Ka dia manery ary tena hoe tena izay ny vahaolana hitanay mety ao anatin'izany olana ara-politika misy eto amintsika zay. Aloha mitady vahaolana aingana satria efa amin'izao fotoana zao tsika no ahafahantsika mandroso ary mivarotra ny destination Madagasikara ho an'ny taona 2024 ka noho izany raha tsy vitantsika tian'izao zany izay tsy manantena ny hoe isiny zany tsika amin'ity taona ity dia hopotika eto indray ny fizahantany. Ny ankamaroan'ireo mpandrara sy mpisehatra amin'ny fizahantany no tsy nandray anjara tamin'ny fifidianana farany teo noho ny tsy fananana antoka fa iva ny olan'izy ireo ho iatran ny filoha-mpanorona ny association chauffeur accompagnateur touristique. Tsy ny kandidat rehetra no nandray anjara tamin'iny fifidianana iny fa ihany koa efa fantatra ny olany fa olona tsy nanana sy tsy manana paikady mazava ampiroboroboana ny sehatra ny fizahantany. Zay dradradradraina moa atao fialana bala ataon'ireo mpanao politika teo aloha hoe nandalo fotoatsarotro tsika atao anatin'ny Covid zay hoe ataontsika raha fehezana banky tokana zany dia 2 taona izay teo fotoana zay tao anatin'ny 2 taona ve anao tompoko tsy navita na ma ary nieritreritra nanao plan de relance ho an'ny Madagasikara amin'ny rafin'ny fizahantany dia mieritreritra ny avita inona indray koa ianao aty ary manampitrotraka anatin'izany tsy fahaiza mitantana ary tsy fahaiza manao atao amin'ny afin'ny fiaramanidina zay tena nanelingelina be mihitsy amin'ny fanatanterahana ny asanay satria raha nitraikefa atao amin'ny fotoana mbola nisy ny Air Madagasikara teo aloha na nisy ary ny lesika dia voarina ihany ary nisy fahaiza manao tao anatin'izany rehetrarehetra zany fa rehefa niova ilay fitantanana dia tena niaratsy ary faran'izay zokon'ny ratsy mihitsiny no nitranga satria na tonga dia tsy misy europlanina io na tonga dia taratsotro zao na misy koa manao surbookina hozy izy ny terme teknika zay filazany zareo anazy dia misambadidaka ambony ambany ilay izy ary miteraka zany zay zavatra zay fa tiantoka tao anatin'ilay izay no mahatonga anay hoe sarotra kokoa amin'ny Madagasikara no miarina ao anatin'ity olana ty raha mbola zao zavatra zao no mitohy satria ny fahaiza manao sy ny traikefa ary tsy fiainona ny olona mihitsy ny fotony tena olana goavana ka dia tsy manana fahatokisana ao anatin'izany zahay tompo. Araka izany miantso ireo mpisehatra amin'ny fizahantany manaitra sy miditra antsehatra ireo mpanelanelana avy amin'ny ankilafikely samihafa eto amin'ny firenena sy ny fifampitiniana ireo mpiantsehatra politika hisorohana izay krizy izay. Saingy hatramin'ny androany miziriziry sy manao be mareny ihany rajolona sy ny mpiaraty aminy tranga izay hitarafana ny hoe iza no te ambolo korontana eto amin'ny firenena.
lafim-baovao fatanteraka dia tanora misa 5 zanaky ny fiangonana ekara mangasoavana no nahazo fiofanana tamin'ny CNFPPSH vokatry ny fiara-miasa tamin'ny ministera ny fampianarana teknika sy ny fanofanana arakasy ilaina ny fahalalana ny fahaizana manao ny olona iray ahafahana miasa na manangana orinasy fitsinokoloina. Sampam-piofanana miisa 6 samihafa nosotran'ireo vehivavy sy tanora miisa 5 avy amin'ny ekara mangasoavana fiofanana izay niara-miasa tamin'ny CNFPPSH na ny Centre national de formation professionnelle des personnes en situation de handicap sy ny ministera ny fampianarana teknika sy ny fanofanana arakasy niofana tamin'ny setry ny angovoazavozana ny informatique ary fampiofanana mofomamy sy zaitra izy ireo tanatin'ny andro maro araka ny resaka nataony araka tamin'ny directeur sy ny taleny pastoral teo dia niteny izy fa efa 3 ans zany reo efa telo taona misy an'izay fiara-miasa miaraka amin'ny tisodity ka tsara ihany zany zay fiara-miasa izay toizana satria zava-dehibe io ho an'ny tanora ho an'ny vehivavy afahan'ireo mahita azy hitatsika fa tsy tanora ihany teo misy vehivavy fa misy taona koa ny teo fa tsy manana anazy izy na tsy manana fahaizananao ka zany ny ilaina ny formation na ny fiofanana ohatran'izao dia ny ministera moa zany dia vonona foana no manara-maso ary manome an'izay fiofanana zay amin'izay tehandray anjara. Zava-dehibe ny ahafahan'ny olom-pirenena tsirairay avy sy mandray anjara amin'ny fampandrosoana isany amin'izany ireo vehivavy sy tanora ary ireo olona manana fahasembanana ilaina araka izany ny fahaiza manao ny tsirairay ahafahana miasa na manorina orinasa ahafahany mandroso amin'ny sehatra miasa na koa manorina asa koa izy na mamelo tena dia izay le ataontsika hoe l'autonomisation des femmes sy ny tanora manerana ny Madagasikara izy io dia tafiditra anatin'ny politique générale de l'État ary zava-dehibe satria inona ny antonivona azy na association io na organisme na ONG io rehetrarehetra afaka manantona dia manompoana zany fiofanana zay. Tontrosandroany fizarana mari-pankasitrahany ireto zanaky ny fiangonana ekara mangasoavana ireto tanjona ny ahafahana mamorona asa azo antoka mifanaraka amin'ireo fampiofanana noratovina. Fa mety hivadika ny toedrara misy eto amin'ny firenena amin'izao raha tsy mitandrina hoy ny mpandinika fiarahamonina ilana vahaolana ny fifampidiniana mpisehatra rehetra isorohana izany maingina ny ankamaroan'ny malagasy mahalona ny toedrara ary miaina anaty tahotra noho ny hery famoretana nataon'ny mpitandron'ny filaminana manapetra ihany anefa izany ka tokony ahamalina ireo tompon'andraikitra. Te hitroatra ny malagasy manoloana ny toe-java-misy ankehitriny saingy manjaka ny hery famoretana sy ny raha matahory ataon'ny mpitondra mampiasa ireo mpitandro filaminana vokatra io miaina anaty tahotra ny vahoaka ka tsy mahasamihetsika ho ny mpandinika fiarahamonina ary ahitana taratra izany ny zava-nisy nandritra ireny diabe no tarehiny fondro ny kandida ireny resaka hoe tolona iraisam-bahoaka ary dia mahita mihitsy na zany ao anatin'ireny rehefa manaraka tolona hoe misy olona tena te hanaraka an'ilay tolona mihitsy izy fa avy eny trano mikopakopaka satria matahotra izy zany efa napetraka ao anatiny mihitsy zany hoe fampitahorana misy eto dia iny tena anisany hoe mampiembotra azy tsy voatery kosa hoe tsy te hanampina tsy te hirahina fa tahotra ny tena lasa mibahana ao anatin'ny olona tsirairay avy dia izay zany napetraka teto dia lasa ohatrany hoe miara-miaina amin'izay daholo ny tsirairay any amin'ny Facebook zany tena lasa ohatrany hoe mamoaka ny mangiry-firy amin'ny olona ny hitany hoe tsy rariny misy fa eny kianja zany sarotra satria matahotra tsy hoe tsy te hirahina fa matahotra indrindraindrindra satria izay no napetraka teto hoe fitsipika be sy hery famoretana dia matahotra ny olona ny hevitra. Vokatra io tahotra io no isan'ny mampahazovana ny tsy fandriam-pahalemana raha ny fanio-kevitra hatrany mitaza-potsiny ny maro manoloana ny fanafiana miseho amin'ireo mpiray vodi-rindrina hita ihany koa izany na eny an-dalana tsy mipetraka ho arifanina intsony ny lalàna eto amintsika ka mahatonga izao zava-misy izao. Ny olona zany izao tena ohatrany hoe isa miado any tenany irery nisy taona zao nisy olona le miresaka ireny hoe mahita olona marary mitsirary eny amin'ny arabe fa sarotra amiko nitondra anina any amin'ny urgence satria mienjery eto amiko daholo ny ve satria iny lanjan'iny sarany fitsabonan'iny olona iny miaro ny olona mety hoe voentaka fa mety ho zany ireny no voendrikendrika hoe nanendaka
lasa tsy mifampatoky misy an'izay tokoa tena lasa mipetraka mihitsy lasa mifanjeveto lasa miaina anatina herisetra lalàna koatra tsy de mipetraka tsara tsony de samy maka ho azy a samy mahita an'izay tandrify azy de samy miaro ny tenany tafatafa foana zany na eny amin'ny fokotany ary ampitomboana bebe kokoa ny fionana ny fivoriam-pokotany ny tafatafa ifampidiniana sy ifampizarana ny marary de fifampiresany fifanatonana fifampizarana sy fitadiavana vaolana iombonana zany no mety hoe iverenan'izay indray misy fetra ny fahanginana sy fiainan'ny vahoaka anaty tahotrora ny fanazavana atrany ary ny fivadian'io izay mety hiteraka zavatra maro tsy ho voafehiny izay mpitondra mety afara amin'ny fifandonana izy samy malagasy vaolana rosiny ity mpandinika ny fiarahamonina ity ny fifanatona ny herivelona rehetra anatin'izany ireo mpisehatra politika fa eo ihany koa ireo ankilavikery samihafa eto amin'ny firenena fifampitoniana izay tokony hipaka amin'ny isam-pokotany ahafahana mamerina indray ny rindram-piarahamonina malagasy izay miarava ankehitriny fa tsy hita mazavatra eto ny fandraisana ndraikitry ny fitondram-panjakana sy ny vokatra azo-sapahitanana amin'ny fandraisana anjara ny Madagasikara tamin'ireo COP ny fandimby hoy ny fiarahamonim-pirenena Antony tokony hiadiana amin'ny COP 28 izay ho tanterahana ny 30 novambra hatramin'ny 12 desambra ho avy izao any Dubai. I Madagasikara izay saika mizaka ny vokatra ny fiovan'ny toetrandro isan-taona noho ny fandotona ataon'ireo firenena mandroso hoy ny fiarahamonim-pirenena Daniela Minarso. Mitazona larana fahatelo amin'ny firenena marefo indrindra eto Afrika vokatry ny fiovan'ny toetrandro i Madagasikara amin'izao fotoana noho ny fandotona ataon'ireo firenena mandroso. Eo ihany koa ny tsy fampiny fandraisana andraikitry ny fitondram-panjakana. Tsy ampy ny adisisika nataon'i Madagasikara mikasika io fiovan'ny toetrandro io. Tsy natambokany ihany koa ny fifanarahana iraisam-pirenena nandritra ireo COP ny fandimby. Tokony hiady ho an'i Madagasikara isiany justice climatique araka izany ny gouvernemanta malagasy mandritra ny COP 28 manaraka eo. Madagasikara izay andray anjara ary hiatrika ny COP 28 any Dubai manomboka ny 30 novambra hatramin'ny 12 ny volana desambra ho avy izao. Nous faisons partie des pays les plus vulnérables. Isan'ny firenena marefo indrindra isika eto Madagasikara. Ho antsika ny fiovan'ny toetrandro dia ny rivo-doza izay mahery vaika hatrany. Tondra-drano misesisesy, ny haintany. Tsy misy afa-tsy ny haintany any amin'ny faritra atsimo sy ny faritra hafa na ny renivohitra aza dia tratrany izay haintany izay sy ny tsy fisian'ny rano eto Antananarivo. Inona no mitranga rehefa miatra amintsika ireo kanefa tsy isika akory no tompon'antoka amin'ny fandotona be indrindra. Ireo mandoto mihoatra dia ireo firenena mandroso. Noho izany, ny andehanana any amin'ny COP io dia ny ampatsahivana ireo firenena ireo fa manana andraikitra izy ireo. Ary ho asa fampatsahivana io dia ny gouvernemanta malagasy indrindra no tokony andraikitra sy hiady azy eo ihany koa ny firaisamonim-pirenena sy ireo sehatra tsy miankina. Makaleo izany Madagasikara mitoka-monina izany indrindra ny fialokalofantsika anatin'ny gropy Afrika. Mendrika noenoiny isika eo amin'ny sehatra iraisam-pirenena. Rehefa eo amin'izay firenena fatelo marefo indrindra vokatry ny fiovan'ny toetrandro eto Afrika izay isika dia tsy misy mahita, tsy misy miaino, tsy possible izany. Noho izay indrindra no ampiavaka ny COP 28 amin'ity taona ity. Fa maninona isika no hiresaka justice climatique? Satria ireo firenena manan-karena ireo no mandoto mihoatra kanefa isika no mizaka ny vokany. Noho izany, iza no tokony hizaka ny vokatra izay tsy rariny izay indrindra no takiana isaky ny COP. Donc qui doit payer par rapport à ces injustices? C'est ça qu'on réclame chaque année à la COP. Ankelany, tsy tokony anaiky fampinamam-bola intsony i Madagasikara eo anatrihan'ireo fahavozana nateraky ny fandotona ataon'ireo firenena mandroso ireo. Fa matsim-bola madiodio avy amin'ny reto farany no tokony hositrahany Madagasikara anarenana ireo fahavozana nateraky ny fiovan'ny toetrandro. Les résultats, parfois ça peut prendre plusieurs années. Mety maharitra taonany maro vao mahazo ny vokatra fifanarahana tamin'ireo COP teo aloha isika. Ohatra ny tamin'ny COP 22 izay tamin'ity taona 2022 ity vao nahazo ny famatsim-bola isika teto Madagasikara. Lava ny dingana tsy maintsy arana kanefa mila ny fijoroantsika izany ankehitriny. Zava-baovao mihitsy ny loha hevitra amin'ity COP 28 ity dia ny mba hisian'ny famatsim-bola manokana ho an'ireo fahavoazana sy fahasimbana. Izany hoe famatsim-bola narenana ireo fahasimbana, ireo foto-drafitrasa noho ny fandalovany loza voajanahary. Mbola naiky findramam-bola hatrany ve i Madagasikara? Kanefa isika efa mizaka ny vokatry ny rivo-doza sy ny maro hafa. Noho izay indrindra no tokony hadivantsika mba tsy ho famatsim-bola indramina ny famatsim-bola ho sitrahantsika mandritra io COP 28 io fa famatsim-bola sitrahan'ny tanora.
ny vehivavy ny firaisamonim-pirenena sy ny rehetra fa tsy ny governemanta malagasy fotsiny ihany mbola tsy manana paikady edina amin'ny hofaravany toetrandro io isika. On n'a pas les moyens aujourd'hui de faire face à cette apocalypse climatique. Araka izany iompana amin'ny renforcement d'adaptation sy ny fampitomboana ny famatsim-bola ny adisisika ataon'ny Madagasikara mandritra io COP 28 amin'ny maha-firenena fahatelo marefo indrindra azy eto Afrika eo amin'izay fiovany ny toetrandro izay. Ho fanomanana ny fiatrehana ny COP 28 nisy androany ny atikasa nampifondronana ireo firaisamonim-pirenena anamafisana ny fahaiza-manaon'izy ireo. Maro ireo manararaotra ny toedrara politika eto amin'ny firenena ankehitriny ka mikatsika ny azona tombontsoa manokana. Isan'ny ahitana an'izany ny resaka fananantany raha tsy laza afa-tsy ny eny amin'ny fokotany Antanimora Ampasanimalo. Samy tsy nisy nanampo ny Hussein Gado na hanao fitsirihana an-tany voasamy taitra ny rehetra fanadiadina. Raikitra ny famalina sy ny tabataba teto amin'ny fokotany Antanimora Ampasanimalo ny tolakandro teo. Antony tonga ny vady tany sy ireo délégation niaraka taminy nilaza fa anao fitsirihana ny tanin'ilay mpanjifany. Tsy nanaiky ireo mponina voakasika ny fampitaona teny anivon'ny fokotany. Rehefa nataony fampiresahana tapaka fa atsahatra io fitsirihana saika ho natao io. Fangalarana tany no miseho ka tsy ekena hatramin'ny farany hoy ireo mponina. Antony mpanofatrano no nahatongavan'ilay olona voalaza ho nahazo ny tany ka ity farany no nitondra teratany vahiny sinoa izay miara-miasa aminy ny rano ifanazavana. Mpanofatrano izy roa taona mipetraka teto Antanimora dia lasa manana tany eto androaka vahoaka tsy haiko hoe eo amin'ny 50 personnes sa 100 personnes ka tsy ekenay vahoaka eto Antanimora zao zavatra zao satria efa fantatray fangalarana tany eto Tananarivo tsy ekenay zay lehibe teto ka noho izany manohatra izay fokon'olona tsy anaiky ny ala amin'ny taninay. Fa tsy ho vehivavy vo tonga vo roa taona sy roa volana io niasa tany ivelany no tompo tanàna satria so baviny soda nipetraka eo ny anadanay no ny tompontsaniny dia raha aravavony zany ny vadiny anadanay dia avy eo hoe tonga manambola be avany dia hoe tompo tanàna tsy ekenay zany nakavola taminy zareo fa tsy ekenay zany. Raha manambola be izy dia tokony hoe any ambanivohitra izy no tokony mitady zavatra malalaka fa tsy ny tany efa najariana efa folo taona maro no andeha mizingizina tsy ekenay zany ary lavinay hatramin'ny farany na hiakatra tsaizatsaiza. Voalaza fa isan'ny nandray vola tamin'ny fakana io tany io nisy fokotany teo aloha. Tsy marina zany hoe ity farany nitondra fanazavana rehefa natsoy ny mponina hanatrika ity tranga androany ity. Misy milaza fa nandray vola 3 millions d'ariary tamin'ny fiarakarany tany non tsy misy an'izany tompo arsako mbola miteny anareo an'izany androany raha misy taratasy mbola manana document makasika an'izany atao vao miseho eto fa vonona higadra makasika ny zavatra zany vonona nijoro anareo vahoaka makasika an'izany ary tsy nanao an'izany masika miteny amin'le olona niteny an'izany namokany hoe izaho mihitsiny no nanao sy ny taratasy fanajariana makasika ny tany 153 en 30 terres tsy nanao an'izany ary voapirofo tao fa nisy dia niteny mihitsy fa tsy mbola tsisy taratasy makasika an'izany ao. Ho raisina ny fepetra ho ireto mponina ireto ka esorina tsy ho isan'ny mpiaramonina intsony io olona voalaza ho naka ny tany io. Tsy ekenay amalonjano mihitsy ny zavatra ataon'le madama fa le madama miaraka amin'ny firongony dia izay tsy anaiky fa miala eo amin'ny tanàna io izy miala zay complicité miaraka aminy miala eo fa tsy ekenay fa olona tsy manina no alana eo fa izy no mitady trano malalaka sy tany malalaka dia any amin'ny malalaka izy zany no mipetraka. Nanamafy hatrany ireto mponina eto ireto fa tsy anaiky hatramin'ny farany ny fakana ny tany sy ho fandavana ireo trano manodidina ny 30 tafo eo an-toerana. Maro mitranga tahaka izao eny anivon'ny fiarahamonina. Maro ihany koa ny mpanararaotra ka mampiasa vola hikatsahana tombontsoa indrindra amin'izao fotoana mampafana ny raharaha-pirenena izao. Andrasana kosa ny mety ho toy ny ity tranga eto Ampasanimalo Antanimora ity. Vaovany Mahajanga dia jola miisa 3 tamin'ireo tambazotra Anjiolahy no voasambotry ny polisy pirenena miaraka amin'ireo entana alatra sy ireo fitaovana nentin'izy ireo manao ny asa ratsy ny tao Mahajanga. Ireo jola ireo izay isan'ny tompon'antoka tamina vakitrano maromaro ny fanesy tany an-toerana ka izao tratra izao. Anja Robert Kolo Mahajanga. Voasambotry ny polisy pirenena avy ao amin'ny commissariat central eto Mahajanga
ny telo amin'ireo tambazotra ny jiolahy mpamakitrano eto Mahajanga tampon-tanàna. Tokantrano maromaro no lasibatra ka misy amin'ireo entana sy firavaka volamena no mbola tratra tamin'ireto jiolahy ireto. Ny ekely moa reto jiolahy reto amin'ny vakitrano nataony ary zavatra manana vanana anazy dia famakina trano amin'ny andro atoandro amin'ny ora olona mandeha miasa metsena. Ka tamin'izany teny Amparigijo tamin'ny 13 Novambra, tamin'ny 15 Novambra teo ihany teny amin'ny Mavoky Avaratra izay nahitana ireo écran plat io ny 20 volana Novambra teny Amborovy izay tranon'ny vahiny iray no vakiny zareo ka nahitana fahaverezan'ny passeport sy ireo vola vahiny tsatsa tana amin'ireny. Ary teny Ambondrona tamin'ny 7 volana Jolay. Nisy koa toerana nanaovan'ny zareo ny eken'ny zareo elika fa nanaovan'ny vakitrano koa tany amin'iny village touristique sy ny Amboa Anjova. Ity moto fotsifotsy ity no fantatra fa anisan'ny fitaovam-pitaterana ampiasain'ireto jiolahy ireto manao ny asa ratsiny, ankoatra ny basy sy ireo fitaovana maranitra izay hitantsika amin'ny sary ireto. Vesatra maromaro araka izany no anenjehana azy ireo. Ny vesatra anenjenan'izy ireo dia ny vakitrano fanafina amin'ny tapedina, ny fiazomana ireo basy mahery vaika tsy nazahola lalana, ary koa ny fikambanan'ny jiolahy sy ny fitazomana sy fitsonjomana ireo rongony mahery vaika. Aorian'ny famodorana dia atolotra ho an'ny fampanoavana izy telo mirahalahy ireto raha toa ka mbola karohina fatratra kosa ireo namany. Amin'ny maresaka avy any ivelany dia tsy totosa indray ny fampiatoana ny ady sy ny fifanakalozana amin'ny famitsorana ireo takalonany eo amin'ny Israely sy Hamas. Mitoy noho izany ny fifampiresahana manoloana ny fitakiana ireo fianakaviana ireo natao takalonany ny amin'ny amitsorana ny avan'izy ireo. Mitoy ihany koa ankilany ny fanafian'ny Israely nanisy aza ny fifampiresahana ny amin'ny ampiatoana izany mba ahafahana mamotsitra ireo takalonany. Fanampanazavana eo amin'ny sarin'ny France 24. Mitoy ny antsoantson'ireo fianakavian'ireo ampolo ny lasa takalonany manoloana ny adiny Israely sy Hamas. Androany ny fotoana voatondro tokony amitsorana ireo takalonany saingy tsy totosa izany noho ny tsy filaminana teo amin'ny rotonta. Israely izay nilaza fa nahita porofo ny amina fisina fanomanana fanafiana goavana nataon'ny Hamas tao ambanin'ny hopitaly Al-Shifa. Noho izany nilaza ny praiminisitra israeliana fa hanohitra ny fanafiana mandrapatratra ny tanjona sy mandra-panafoana tanteraka ny Hamas. Dia mifarana indray tomboky lasity mivavy ny fampalalama vao tamin'ity alina ity ankasitrahana feno ianao nanjo izany hatramin'ny farany rahampitso amin'ny ora mahazatra amin'ny 7 ora alina ny fotoanantsika manaraka eto amin'ny fampalalama vaovao mandra-piresaka dia samy mitombo amin'ny fahasoavana. INA, plus raffiné que jamais. ITA, huilerie industrielle de Tamata, Isacham Telsrouariv, vous a présenté Nivava. 5G Batelma, des actualités uniques, dynamiques et renversantes dans le journal TV.